tsy arak'izay no mitranga. Tompo mifona aminao zay ny amin'izay zavatra rehetra tsy araka ny sitraponao. Na toetry ny fonay, na zay zavatra teneny vavanay, na ny zavatra saintsainay Jesosy, na ny famindranay zay mety mba naniraka ianao anaovanay zavatra anankiray dia zay dia tena mandà fotsiny. Mifona aminao zay Jesosy. Mifona ny amin'ny tsy fahaizanay maneho fitiavana. Mifonanao zay Jesosy ny amin'ny tsy faharetanay ny amin'ny hafa. Indraindray zay Jesosy exigeant loatra amin'ny hafa nefa ny tenanay tsy hitanay akory hoe tsy mahajoro manoloana ny sitraponao. Androany zay Jesosy miverina aminao. Fantatray fa efa nanomana latabatra voavoatra ianao androany. Fa alohan'ny akanesanay amin'ny latabatra Jesosy dia mba tianay hoe présentable tsara zay miatrika anao. Madio ny fisainanay ary tsy hoe diovina fotsiny satria maika nisitraka latabatra Tompo, fa diovina satria zay madio apo ihany mahita anao. Ny etaentanay androany te ahitanao zay. Androany Jesosy ho ninina teny, ninina fizarana dia raisinay ho amainina ho anay tsirairay avy zany. Ho pakatoy izay fa tsy ho piainy fotsiny ihany. Dao atolotra an Jesosy hoe ny fiderana rehetra zay hipololotra mivavanao androany dia atoloro azy sahady. Atokany ho an Jesosy feno ny momba anao manontolo androany. Teneno an Jesosy mihitsy hoe fanananao manontolo a Jesosy androany. Tsy ny segondra sy ny minitra ny amin'ny androany ihany fa ny androm-piainako mihitsy Jesosy atolotra ho fanatitra ho anao. Vonina Jesosy ho ahitsinao. Vonina Jesosy no amboarinao. Vonina Jesosy ny hanolotra ny amiko rehetra mba tena ho tempoly akasitranao. Dia raiso anao ny fiderana. Ilay tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ilay mendrika mandrakizay. Dia rainay ny anaranao, ny anara maherin Jesosy. Amen. Raha sitraka ao dia hamaky ny salamontsika. Dao hiara-nokatra ny baibolitsika androany. Ao amin'ny salamo voalohany, toko voalohany ka hatramin'ny 17. Salamo voalohany, toko voalohany andiny 17. Zao no voasoratra manao hoe: sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetraky ny mpaniratsira, fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany. Eny, ny lalany saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena hoe morony rano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavrary. Dia hiteny ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izany salamo izany hoe raha misy olona sambatra dia ianao androany. Aza miandry zavatra manokana be aloha fa raisy fotsiny izany fahasambarana omeny Jesosy izany dia hamoa eo amin'ny fiainanao izany. Tsarovy fa tsy misy fahatiantoka ny amin'izay rehetra mipetraka eo amin'izay tiany Jesosy ahitana azy. Ny safidy ianao androany tsy hipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira, sy andehany amin'ny lalany ratsy fanahy. Fa na dia marary aminao aza ny ahitsy androany dia vonina ianao satria tianao Jesosy. Dia te-hampanantenanao ny tenin'Andriamanitra hoe tsy diso safidy ianao, tsy diso toerana ianao, tsy nandany fotoana ianao, fa fotoana mety sy tsara indrindra dia eo amin'ny Jesosy ilay ny safidianao androany. Hivavaka-tsika alohan'ny ankofana sy hiderahantsika sy ny amin'ny fotoana ny amin'ny tohan'ny fotoana rehetra, teneno fotsiny amin'ny Jesosy hoe mendrandra ny kasika ao a Jesosy androany. Aoka tsy ahita olona ianao nizaniza mijoro ety, tsy hitsanganan'olona no hitanao, tsy etikety no hitanao, fa Jesosy no hitanao. Hivavaka-tsika. Tompo, raiso anao ny altara, raiso anao ny fotoana rehetra androany. Aoka ianao no hikasika ny fony tsirairay avy, ary amin'ny anaranao Jesosy ô, izay fanahy hafa rehetra dia roasiko amin'ny anara maherin Jesosy, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana eto amin'ity toerana ity. Fanahy favaribarianana, ny fanelingelenana, ny fanahiana, ny tahotra, ny fanontaniana,
Zay mety mahatonga ny olona tsy fantoka sy fanena aminao. Roasiko amin'ny anara maherin'i Jesosy. Amin'ny anara maherin'i Jesosy. Tononoko ny anjelin Jehovah hitompo manodidina zay matahotra azy. Didinao mirahanao ane ty fotoana ty. Ny anjelinao koa tompo hiasa anompo anay androany. Dia raisoanao feno ny fotoana, raisoanao ny dera, raisoanao ny haja. Ry Andriamanitra velona mandrakizay ilay tiana indrindra amin'ny anara maherin'i Jesosy. Amen. Naokotsika hitehaka mafy ho an'Andriamanitra. Alléluia. Naotsika no fahofantanantsika eny amin'ny lanitra amin'izao fotoana izao. Naotsika fenotsika fisaorana izao fotoana izao. Tena Andriamanitra dia milaza fa misaora amin'ny zavatra rehetrarehetra. Fa izany sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Raha eo mitohy amin'ny fankasitrahana izay. Mankasitraka anao ny amin'ny fahatsaranao. Ianao ilay Jehovah, Andriamanitra izao rehetra izao. Ianao ilay Jesosy Kristy. Ianao fanahy masina no ankasitrahanay amin'ity fotoana ity indray androany. Androany dia ataony mpololotra avy anatin'ny fona izany fisaorana izany Jesosy. Mety hoe maro ny zavatra mety tsy takatry ny saina, mety zavatra mafy, mety défi, mety challenge atrehanay Jesosy. Fa rehefa misaotra izay Jesosy dia ny herinay dia miavao toy ny amin'ny voro-maherinay Jesosy. Mankasitraka anao izay amin'ny fony manontolo Jesosy. Hoanao ny saotra teneno hoanao riray masino riray masino satria nomeno hoanay satria nomena hoanay Jesosy averitsika hoanao ny saotra era-po riray masino satria nomena ho anay Jesosy Kristy zanaka. Misaotra ray, mankasitraka Jesosy. Jesosy zanaka. Fawa minini heri uani maleni sinyarena uani macha fani aini nunafu averitsika mifotsika manontolo zany hoanao ny saotra era-po ray masino hoanao ny saotra hoanao riray masine satria nomena ho anay Jesus. Averitsika yan. Hoanao ny saotra era-po. Misaotra Jesus. Hoanao ny saotra hoanao riray masino satria nomena ho anay
misaotra ny amin'ny fitiavanao ny amin'ny famindraponao eo fiainana tsiraray avy Jesosy. Rehefa mandinika ny andronay zay Jesosy dia tena mahatsapa fa tena hoe manana izay manana anao. Andriamanitra mpiay anay ianao Jesosy, ary ianao ilay Andriamanitra masina indrindra. Ianao ny ankofan'ny lohalika rehetrarehetra, ianao no andolian'ny lohalika rehetrarehetra. Lela rehetra dia haiko fa ianao no Andriamanitra. Ianao ilay Andriamanitra masina, masina, masina ianao Jesosy. Masina Jehova tompony maro, eniko ny voninahiny tany rehetrarehetra. Manaja anao zay amin'ity fotoana ity, ianao irery ihany no miamboninahitra eto Jesosy. Tsisy nizaniza ho miamboninahitra eto. Androany zay dia hira fa ianao ilay andriananahary, ianao ilay masina indrindra. Amin'ny fony manontolo nanaovana an'izany Jesosy. Fa masina ianao mandrakizay. Halleluja. Ndao antsaintsika Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ndao antsika hiarahira hoe andriananahary, masina indrindra. Andriananahary, masina indrindra, ny anjelinao izao. Ndao antsika hiarahira, asandrato ny feonao. Masina indrindra. Masina indrindra ianao. Andriananahary telo zay iray. Andriananahary telo zay iray. Nao le Andriamanitra ny Andriamanitra ray zanaka sy fany amasina. Androany zay dia tena tsy mitsahatra miteranao zay Jesosy.
Fahavanay dia fenonay fiderana. Fahavanay dia tsy natao hitenitenenana foana, tsy natao handaniana fotoana iresahana fiainan'olona Jesosy. Fa ianao miteny fa izao olona noforonoko ahy izao ho anambara ny fiderana. Androany izay Jesosy dia tanteraka ao anatin'izany antom-pisiany izany indray ny vavanay. Ianao mihitsy no antony fisianay ary ianao mihitsy no antony iranay Jesosy. Manana izay manana anao Jesosy Kristy avy Nazareta, raiso ny fankasitrahana. Ianao no antony iranay mandrakizay. Halleluja. Feno anao ny vavako, mipololotra avy ao am-po, ny anaranao no asan-dratro. Ihirao no ny herinao, anosotray itory anao, hitondra havo ny anaranao. Itentika hoe halleluja. Halleluja, halleluja. Tsara ianao, tsara ianao. Lazao mihitsy, halleluja, tsara ianao. Halleluja, halleluja, tsara ianao. Dia lilasika ny antonirako, dia ny antonirako sy fahavelomako, dia anao iray manjaky izay. Ny antony velomako sy ny antonirako, dia anao ianao so. Lazao ihany, ny antonirako sy ny fahavelomako dia anao irery andray. Raku si favelumako, dewa nawirai manjagizai, antuni velumaku sinyatuliraku, dewa nayanautu. Dari lasti nyanjekinan fuktenao Jesus. Hallelujah.
fahavelomako tenao Jesosy. Ny antony velomako sy ny antony rako Dia ianao. dia ianao tokoa. Soara Jesosy. Nanotony fahavelomanay. Alleluia. Zay Jesosy raha tafasaraka aminao dia tsy mahay manao na inona na inona. Ambaranay hatrany fiankinanay aminao Jesosy. Tsy hoe izay no mahay, tsy hoe izay no mahavita zavatra Jesosy. Fa fantatray fa ianao mihitsy ny ao ambadiky ny zavatra rehetrarehetra Jesosy. Tsy afaka ireare mihitsy izay hoe noho ny aminay no matoy izao anay, fa noho ny aminao irery any. Tsy menatra izay milaza an'izany. Raha hoe tafavoaka izahay dia ianao ny antony izany. Raha mandresy izahay dia ianao no antony fandresenay. Raha mety hoe misy fotoana izay malemy dia avy eo mahery dia ianao no mampahery anay Jesosy. Tsy menatra izay manambara an'izany. Tsisy nizaniza afaka ireare makasika momba anay, fa ianao irery any ao ambadiky ny fanahy masina. Avaozanay hatrany izany fanambarany izany hoe isan'andro izay dia mila anao foana foana izay. Inona mety zavatra hita amin'ny masonay dia tenenay foana fa mila anao izay Jesosy. Isan'andro Tompo mila anao, isan'ora Tompo mila anao, isa minitra, isa segondra Tompo mila anao. Isan'andro Tompo mila anao, isan'ora Tompo mila anao, isa minitra, isa segondra Tompo mila anao. Averitsika isan'andro Tompo mila anao. Isan'andro Tompo mila anao, isan'ora Tompo mila anao, isa minitra, isa segondra Tompo mila anao. Isan'andro Tompo mila anao, isan'ora Tompo mila anao, isa minitra, isa segondra Tompo mila anao. Lazao, fonisaiko ny fanahiko. Fonisaiko ny fanahiko na ny mafiana. Tsisy toerana takaloko Jesosy. Tsisy toerana takaloko eo anilana. Fa ny akaikinao ihany mahatsara anahy. Eo akaikinao ihany Tompo no mahatsaray ny toetrao tsy ananay. Isan'andro mila anao, Isan'andro Tompo mila anao, isan'ora Tompo mila anao, isa minitra, isa segondra Tompo mila anao. Isan'andro Tompo mila tena mila anao, anao. isan'ora Tompo mila anao, isa minitra, isa segondra Tompo mila anao. Fonisako ny fanahiko e. Fonisaiko ny fanahiko, Maniry anao. maniry mafiana. Halleluja. Tsisy toerana takaloko eo anilana. Eo akaikinao ihany Tompo no mahatsaray ny toetrao tsy Toetra tianana ia. Ny toetra tianana ia Jesosy. ny toetrao tsy ananay. Ny toetra tianana ia. Ny toetrao tsy ananay. Tsika ny toerana ilaza ny fotsika manontolo isan'andro. Isan'andro Tompo, tena mila anao zay Jesosy. Mangetahetanao fatratra ny fananay. Isan'andro Tompo mila anao.
isa minitra isa segondra aza fony saiko ny fanaiko maniry mafy ianao fony saiko ny fanaiko maniry mafy anao tsisy toerana eo anilanao foana Jesosy eo akaikinao ihany tompo itoetra tsy ananay itoetra tsy ananay tompo milana atsika ity tanana mafy ho an Jesosy ataovy mafy ny tiaka ho an'Andriamanitra Alleluia. Tenenao akaikinao hoe tonga amin'ny fotoana fijoroana vavolombelona tsika hoe amen. Aozy ny bokin'ny Romanina toko farak'y amby folo ny andiny fahina amin'ny telopolo hoe fa izy no niaviany zao rehetra zao ary izy no miazona azy sady izy koa no antony izy ane no miamboninaitra mandrakizay amen. Rehefa fantatrao hoe izy no niaviany zavatra rehetra izy no miazona azy sady izy koa no antony dia afaka ny amin'ny voninahitra azy tsika androany amen. Tonga amin'ny fotoana fijoroana vavolombelona tsika andray ny ranabavo ambeka. Thank Jesosy daholo tsika voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany ijoroko vavolombelona dia ampanitra tena. Za moa zany dia karazana olona tratrana vesatra anaty karazana olona be lolo-po be dia be felonana karazana toetra ratsy rehetrarehetra zany ohatry ny hoe tao anatiko daholo vokatra ny zavatra mety hoe nataony olona fa tao anatin'izany dia le izy olona ndratrain'ny olona zany dia eny koe tena mavesatra be mihitsy ny any anato dia amin'ny fotoana za mihaona amin'ilay olona nandratrana sy za mieritreritra hoe madio fo be tsy maninona fa amin'ny fotoana tafahoana amin'ilay olona mandratrana dia eny ko tena mavesatra be ny anatoko dia tsy mahazo aina mihitsy ny rehefa eo akaikin'ilay olona dia mivavaka amin'izay za dia nisy taona za mivavaka dia tenen'i Jesosy hoe maninona ianao raha manao dingana mifona amin'ilay olona na ianao marina na izy dia maninona ianao raha manao dingana dia zany teny za Jesosy tsy mahavita an'izany na zaza avy eo marina dia mbola zandray dia hifona dia zay nefany za moa zany mpikambana amina tanora mpitoro fila zany tsara akala manjandray dia misy taona zay mandeha makany amin'ny faritra dia isaky ny mahita ny olo io dia tsy mahazo aina mihitsy ny any anatiko dia mivavaka foana dia avy eo amin'izay zany tenen'i Jesosy averin'i Jesosy amiko foana ilay teny hoe ianao na hivavaka ianao na hifady hana na inona ataonao dingana iray ihany angatahana aminao dia ianao mahay mamela heloka mifona amin'ilay olona dia niteny amin'i Jesosy zaho tsy mahavita an'izany dia vokatra za le mandany le teny tsy manaiky an'ilay izy mihitsy dia tsy mety daholo izay zavatra rehetrarehetra ataoko hitako mihitsy hoe mikatona ny lalana rehetrarehetra tsy mety ny asan-tanana ny fianarana tsy zavatra mandeha dia na iantoro teny misy teo pasteur Rodolphe nitoro teny tamin'izay hoe tsy izay manao amiko izy hoe tompoko niditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa izay manao ny sitrapoko ndraiky izay ny an-danitra dia teo dia nandiny tena hoe ny filazantsara rehetrarehetra notoriako zany na ohatry ny ahoana fahaizana mandahateny dia tsy fantatr'Andriamanitra hatramin'izay dia mbola namafisony konko hoe tsy voandroany ozy izy fa hatramin'izay dia tonga saina be hoe zaka hoe zany hoa Jesosy na mety aza ny fanompoko possible tena mety le zavatra atao fa efa tsy nakasitrahana moa tsy fantatrao ihany koa dia teo dia nandiny tena dia mivavaka dia tena nitomany nivavaka Jesosy hoa inona no ataoko fa za tsy malahelo raha ohatra ka hoe mba efa nitory ihany efa nanao an'izany ihany nefa tonga amin'ny fotoana dia tsy fantatrao akory dia inona no ataoko dia naveriny tamiko indray ilay teny hoe ianao anie ohatra amin'ny fasana mandehandeha jereny aty ivelany ianao ohatra izao fa ny ao anatinao fasana mihidy ianao ary zany mety mahatonga ny zavatra ataonao rehetrarehetra tsisy mety satria tsy manaiky ny teniko ianao fa raha ohatra ianao nanaiky efa mba milamina ny zavatra rehetrarehetra dia tamin'izay fotoana izay nanapa-kevitra hoe tsy maintsy mamela heloka zany dia avy eo mbola dia nitohy mivavaka foana moa zany tohy mivavaka
dia mivavaka farany sady nitomany an-dranomasy hoe jesosy ahoana izany ho any ataoko dia izao ny tenen'ny tompo anao hoe hery lehibe ho anao izy mamela heloko ny olona tsy mahay mamelaka ozy izy dia olona faible indrindra tsy any amin'ny vola ny hery tsy any amin'ny zavatra ananana fa ao anatina toe-po mahay mamela heloko ny herinao dia raha tianao izy ny anana an'izany hery izany raha tianao olazaina hoe olona mahery dia mahaiza mamela heloko dia tamin'izay ohatry ny hoe za aloha izany taloha tamin'izany mbola tsy nanaiky an'ilay teny jesosy hamelany heloko ilay olona dia ny olona rehetrarehetra izay manao zavatra tsy mety amiko dia omeko tsiny daholo ianona konkoa ohatran'izao ianona mihitsy mahatonga na maharatra ohatran'izao ianona mihitsy mahatonga na ohatran'izao ohatry ny hoe tsy te andraiandraikitra amin'ny tenako aho izany tsy te ho tomponantika amin'ny tenako hoe izany nanto mahatonga na maharatra fa noho ny amin'ny olona foana dia ny olona foana no omeko tsiny hoe ianona mihitsy mahatonga an'izao ianona mihitsy mahatonga an'izao fa tamin'ny fotoana nanaiky an'ilay teny jesosy hoe avy amiko ny zavatra rehetrarehetra dia zavatra nytenen'ny tompo anah hoe ianao ny fanalahidiny io dia ianao vonina motra an'izay ihany dia tamin'ny fotoana amin'izay za nanaiky dia nanatonako daholo ilay olona rehetrarehetra nananako alahelo dia niteneniko hoe zany eo tena maharatra noho ny tsy niteny hoe vokatry ny nataonao fa zao fotsiny teneniko taminy hoe maharatra tsy madio fo aminao dia mifono aminao dia ny olona rehetrarehetra mihitsy be dia be moa izany be dia be moa izany ilay olona nanatonako tsirairay fa tamin'ny fotoana amin'izay za vao avy mifona tamin'ireo olona ireo dia ohatry ny hoe misy zavatra misokatra izany tany anatin'ny foko dia ohatry ny hoe nisy fiadanana be tonga tany anako izay mbola tsy nandray fahatsapana ohatran'izany hatramin'izay nivavahako jesosy fa amin'ny fotoana tena hoe nanaiky an'ilay teny jesosy hoe vonina hifona amin'ilay olona dia misokatra daholo na hatramin'ny zavatra ataoko aza tsy voatery hoe manam-bola be fa noho ny amin'ilay zavonina namela heloko dia tsapako hoe mety ny zavatra rehetrarehetra atao dia voninahitsy ho an' jesosy rery zavatra tiako tenena amintsika rehetrarehetra amintsika androany hoe mety karazana olona ianao manana vesatra anaty vokatra ny ataon'ny olona dia tenitsotra nomeko antsika androany hoe raisy ny andraikitra ao amin'ny tenanao fa ianao rery ihany fa nalahidy mapetiny aminao rehetrarehetra dia voninahitra ho an' jesosy rery ihany Alleluia, andao tsy hitsangana amin'ny voninahitra n'Andriamanitra, amen. Mahafinaritra ny fotoanan'ny fijona vavolombelona sala amin'izao. Teneno akaikiny hoe misy mahavita mamela heloka hoe teneno izy rehefa nanapa-kevitra izy niaraka amin'i Jesosy, amen na andao tsika hivavaka hisaotran'i Jesosy fa zavatra goavana be zany nataon'i Jesosy zany. Alleluia. Jesosy nanatanteraka an'izany na ny fikasana tao anatina ny etaeta tao anatin'ny fony dia Jesosy nahatonga anazy hoe anatona tadio tsara fa tsy vita ny herin'ny teny zany tsy vita ny ezaka ao zany fa rehefa Jesosy miditra ny sehatra dia mety ny zavatra rehetra ozy izy le lelam-panan-karena hoe rehefa niteny tamin'i Jesosy hoe andao anaraka aho izy dia tsy nety izy dia Jesosy nijery azy dia nity azy ozy izy ny zavatra tokony nataon'le lehilahy dia zao tsy vitako Jesosy mamotra ny zavatra rehetra dia anaraka anao fampio minao fa teo ny fahasoavan'Andriamanitra ny asa aufofany amin'ny lanitra ny tananao dia andao tsika hisaotra an'i Jesosy ny amin'ny asa izay nataony teo amin'ny lerana bavy teo sy eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ihany koa raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotranao zany amin'ny fahatsaranao misaotra Jesosy satria tsapanay tokoa hoe ny fanomezana lehibe indrindra noraisinay taminao tsy hoe vola mankarena tsy hoe zavatra ny tany fa ny famelan-keloka natolotra ao maimaim-poana tamin'ny vidiny lafo misaotra Jesosy fa rehefa nandray an'izany zay dia miantso anay koa ianao mba hamela Jesosy tsy amin'ny ezaky ny tenanay anefa fa amin'ny alala fiombonanay sy firaisanay aminao afaka misafidy tsara zay ny hamela misaotra Jesosy satria navely zay dia afaka ny hamela ianao no nanatanteraka an'izany ianao no nanao an'izany ho anao any amin'ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tiaka mafy be tsika ho an'i Jesosy laisantsika ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Alleluia. Daontsika ity an'i Jesosy sokafo ny fonao dia rao Jesosy daontsika nome voninahitra azy ndao hanavao ndao hitory fitiavana aminy indray araroto mihitsy ny fotoana tahaka an'izao mba hafana miombona amin'Andriamanitra mankasitraka Jesosy ny afitiavanao te hitianao zay Jesosy te hanajanao zay
ianao ilay natoky teo amin'ny fiainanay ilay miazona anay ho anao rehery ny voninahitra. Alleluia. Tiakanao tompo, tsy mba mahafoy ay fandraponao ny tananao miazona ny fiainako. Ny maraina vao mifoa mandrapatoriko Jesosy io hoiraiko ny hatsaranao. Tiakanao tompo, tsy mba mahafoy ay fandrapona ny tananao miazona ny fiainako. Ny maraina vao mifoa mandrapatoriko Jesosy io hoiraiko ny hatsaranao. Låt oss göra det läsna tokenao.
Ivavaka ao anatin'izany ivavaka tsika indray ny tenin'Andriamanitra dia aoka ianao tsy ho reraka mivavaka, amen. Aoka tena ho hainao ny mifakazatra amintsito, ho tianao ny mifakazatra amin' Jesosy, amen. Ary rehefa misokatra ny etahitantsika ao an'Andriamanitra dia tsy mahita olombelona ianao fa mahita ny fanamasina, manao fasafasy amin'Andriamanitra, amen. Ndao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao dia hangataka ny fanamasina mba hiteny satria ny tenin'Andriamanitra dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra, amen. Tompo miondrika izahay androany, mangetaheta indray haka plasy atao fanatrianao. Jesosy tsisy avelanay manakana ny fifatoanay androany fa hita ny fanahinay ianao, mipetraka izarany ainao sy ny ao am-ponao. Ary izay Jesosy tsy anao zavatra hafa androany afa-tsy ny akafi ny teny rehetra izay aloako ny vavanao. Aoka Tompo ny fandrenesanay, ny fahatakaranay dia ho ampiany fanahinao masina mba hatakatra ny hevitry ny teninao. Ary aoka ny teninao tsy ho vesatra ho anay fa isaky ny miteny ianao Jesosy dia ho fanafana ho anay ane izany. Dia raha hiteny izay hitondra ny teny androany Jesosy dia mangataka anao manokana. Fantatrao fa olona badabada fiteny, fantatrao fa olona tsy tanteraka, fa mino a Jesosy fa miasa ianao satria ianao no miteny, fa ianao no namorona ny vavan'ny olona, ianao no manendry izay teny rehetra ka tsisy ho latsaka, tsisy ivona ny sitraponao. Dia mitenena Jesosy eo fa miaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ndao aloha tsika hitehaka mafy be ho an'i Jesosy. Alleluia. Ohatra ny hoe fotoana ny tanora moa androany, ao moa fotoana ny tanora androany, ndao hoe tsika hitehaka mafy ho an'Andriamanitra. Fa le izy tsy hoe fotoana ny tanora fotsiny kay androany, fa fotoana na tanora afaka. Ohatra ny ahoana fitehaky ny tanora tena afaka ao amin' Jesosy. Ave! Ohatra ny hoe reraka zany ve nareo? Eto ny tenin' Jesosy hanafaka atsika dia aoka amin'ny fifaliana mandrakariva no andraisantsika ny tenin'Andriamanitra, amen. Ny loha hevitra ho resantsika androany dia mifantoka amin'ny hoe tanora mijoro tsara amin'ny fanarahana an' Jesosy. Za te hiteny amin'izay tanora rehetra tonga eto androany hoe be da be ny olona efa tany amin'ny fahanterany, efa ao anaty fahaterana dia mahita an'ireo tanora izay nahay ny safidy lalana tsara dia misento hoe ndry raha mba izay tamin'ny fahatanorana eny nafantatra an' Jesosy tena mba mety ho tsara lavitra ny fiafarana ety ambony tany. Dia te hiteny anao androany hoe raha misy olona sambatra indrindra, za aloha matsiaro an'izay manokana hoe tena misaotra an' Jesosy ahafahany fanena tamin'i Jesosy tao anatin'ny fahatanorako. Dia mila tsika mijoro Jesosy indrindraindrindra fa efa fantatritsika tsara fa efa tena akaiky ny farany. Fa alohan'ny hoe hifatoantsika amin'ny farany ny fifatoantsika amin'ny farany moa zany efa tsy maintsy izay foana ilay fiainantsika, fa misy zavatra koa mbola endrasan'Andriamanitra amintsika mba hatonga antsika hoe tsy isika rery no misitraka ny fiainana mandrakizay, fa be da be ny tanora namantsika koa
miandry ny fijoroantsika ary ny fijoroana dia disiplinina tena takian'Andriamanitra tsy maintsy ho fiainantsika na tanora na tsy tanora dia tsy maintsy miditra ao anatin'izany satria rehefa andeha destination anankiray ianao ohatra hoe ianao te ho any Majunga dia tsy maintsy lalana makany Majunga ny andehananao fa tsy hoe ny sainao tonga any Majunga nefa lalana hafa no andehananao noho izany mila balizy tsika mila ny ten'Andriamanitra tsika ary indrindrindrindra mila mijoro tsika nahoana ny tanora no resahana nisy ten'Andriamanitra anankiray izay donc miaraka vakitsika ny eo amin'ny fitomanina toko 7:7 fitomanina toko 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe tsara amin'ny olona ny mitondra zioga raha mbola tanora izy amen zany hoe raha tsy mitondra zioga dia ny mbola tanora ny olona anankiray dia misy zavatra ratsy miandry anazy ao aoriana kely ao matetika ny ao anatin'ny fahatanorana mantsy dia ohatran'izao ny ao anatintsika ao rehefa tanorintsika tamintsika mbola kely dia mbola fahanana aloha dia izay tian'ny ray aman-drenitsika eo izay sakafo na hohanina na hotafiana tsisy hoe tsy mametraka ianao hoe ataovy rozirozy ny akanjoko asivo fleur kely fa izay filinina amin'ny maman eo izay ny akanjonao rehefa mbola zaza ianao fa rehefa manomboka amin'izay ianao miditra ao anatin'ilay fahatanorana dia afaka mametraka amin'izay ianao hoe ohatran'ry zao miditra zao mpianatra dia ohatran'ity ny kitapo tiako ohatran'ity ny filière tiako atao izany hoe manomboka misy indépendance misy manana ny maha ianao ary te mihitsy ianao ametraka hoe ianao dia izay mihitsy ny ianao ao anatin'ny fahatanorantsika io be da be ny zavatra mihodina ao an-tsaina nofinofy be da be ny zavatra mety mampaniditsidina ozy izy ny teny gasy izay mahatonga antsika atsoina amina fotoana anankiray hoe adola an-tsento misy zavatra mifamaofao be mihitsy ny ao eo indrindra mahatonga an'Andriamanitra mandefa n'ity teny ity ao fitomanina toko 7:7 manao hoe tsara amin'ny olona mitondra zioga raha mbola tanora izy satria arakaraka ny filanao betsaka ny filanao dikan'izay koa betsaka koa ny fakapanahy miandry anao anaty fahatanorana marina sady tsy marina be da be ny zavatra te hisintona anao ary tsika rehefa anaty fahatanorana indraindray ohatrany hoe mahita an'ireo olona efa zokony aty aoriana dia mieritreritra hoe taraiky antitra be zany zavatra zany nefa mila tadiditsika koa fa ireo olona tao aloha ireo reo olona efa lasa aloha ireo efa nandalo teo amin'ilay toerana daholo ka androany tsy olombelona no mandidy atsika tsy olombelona no miteny atsika hoe asivy balizy ilay fiainana asivy disipline ilay fiainana fa ny tenin'Andriamanitra ry tanora rehetra mitovy anahy eto no miteny amintsika hoe tsara amintsika hony ny mitondra zioga dia ny mbola tanora maninona ny ten'Andriamanitra manindry an'izany satria ao aoriana kely ao be da be ny olona manenina ny amin'ny fiainany ao aoriana kely fotsiny no ny amin'ny tsy fanekena hitondra zioga be da be inona moa ilay zioga tia ny ten'Andriamanitra teneny eto raha ny zioga zao fahafantarantsika n'izany zioga izany dia vesatra anankiray ohatra atao amin'ny ohatra hoe ny omby zao no raisintsika tsy hoe sanatria mampitovy anao amin'ny biby akory fa izay ilay ten'Andriamanitra eto hoe ny zioga dia ampiasaina vesatra anankiray ahatonga an'ilay fehezinao tsy andehany amin'izay tiany fa ny fifehezanao no mitondra ny lalany mba hatongavany any amin'ilay destination an'ilay mifehy azy endrika anankiray any zioga koa dia fampitambarana rehefa tiana andeha hitarika sarety anankiray ny omby dia zioga ny ampiasaina mba hampitambarana azy roa satria raha tsisy zioga izy dia ny ray raha tsy mitovy ny direktiva azy rehefa mandray an'lay baiko ny mpifehy azy izy ary ny endrika zioga anankiray koa dia resaka hoe
efa voalazako teo le hoe fifehezana dikan'izany dia zao hoe tsy maintsy tsika raha tiatsika no tafajoro raha tiatsika no ho efikasy amin'ny fanompoana an'Andriamanitra amin'ny fanarahana an' Jesosy dia tsy maintsy mitondra zioga isika. Inona ilay zioga sain'i Jesosy ho entintsika? Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ento, ozy Jesosy no ny teny, ento ny ziogako ka mianara amiko. Ny lakile amin'ny fahombiazantsika rehetra tsy afaka andehanao izay tiana hoe fiainam-panahyko ohatr'izao no tiako hitondrana anazy, fa tsy maintsy mianatra ao amin'i Jesosy tsika, tsy maintsy miverina mitodika ao amin'i Jesosy tsika dia manaraka izay lalana nalehan'i Jesosy. Amen. Tiako trindriana ilay hoe fa maninona Andriamanitra miinsiste aminy hoe mila mitondra zioga isika, satria ny fahatanoranao dia tahaka ny voaloham-bokatra terinao an'Andriamanitra. Ny fiainanao be da be ny olona no mikalkula hoe rehefa antitra dia hanompo an'Andriamanitra, fa tadidio fa ny fanatitra kasitran'Andriamanitra dia ny voaloham-bokatra. Ka ao anatinao ilay matsiaro ny fahatanorantsika dia fanehoana hita maso ny fahatsaran'ny olombelona anankiray hoe ao anatinao ny hery, ao anatin'ny fahatanorana, ao anatinao ny fahatsaran-tare, ao anatin'izany ny fahatanorana. Ka diso ianao raha mieritreritra hoe rehefa antitra dia omeko an'i Jesosy ilay izy, fa ny fanatitra tsara indrindra indrasan'i Jesosy amintsika dia ny voaloham-bokatra, tsy in'izany fa fahatanorana. Amen. Mino fahaterinao an'i Jesosy ho azy zany fahatanorana izany ho voaloham-bokatra. Aza miandro hoe efa sisasisa-piainana, efa tapitra ny potipotehanao ny tempolin'Andriamanitra, satria tsy ikasenao ny tempolin'Andriamanitra, dia rehefa rotika avany tsy ikasenao efa rotana be avany, izay vao mihazakazaka hoe tia Jesosy omeko anao. Vaoka tsika ho tonga saina amin'ny fotoana mbola havelomana andrenesantsika teny tahaka an'izany, dia aterintsika ny fiainantsika ho voaloham-bokatra ho an'Andriamanitra. Amen. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe mandosira ozy izy ny filan'ny tanora fanahy. Eo mihitsy arakaraka ilay lazaiko teo hoe arakaraka ny mahabe filanantsika, mabetsaka ny tentation mahazo atsika, satria ny natiorany tanora dia zao somary mifantoka amin'ny tenantsika kokoa tsika io. Important be amintsika ny image-ny olona momba atsika, dia rehefa important amintsika ny image-ny olona momba atsika dia tsy tiatsika ny hoe ahilikilika hoe tondron'ny olona molotra hoe ry hafa mihitsy nefa ohatry ny any am-pianarana zao dia misy olona zao misy groupe zay, tiatsika mihitsy ilay midimiditra hoe groupe. Fa any mihitsy nefa matetika mahatonga ny tenin'Andriamanitra miteny hoe mila mitondra ny zioga ny Jesosy sika, satria ireny zavatra rehetrarehetra ireny dia fanaratsy efa manatelina anao ho any anatin'ny fahampotehana ireny. Mila tonga saintsika hoe inona ny zioga nentin'i Jesosy. Ny zioga nentin'i Jesosy dia zao hoe ozy izy hoe ny aniko ozy izy ao amin'ny jaona toko fa 4:7 Jesosy dia miteny hoe ny aniko ozy izy dia manao ny sitrapon'ilay naniraka ahy. Tsy nitondra ny tenan'i Jesosy, fa na izy ary Andriamanitra dia nametraka hoe rehefa tetỳ ambony tany izy dia misy zavatra, misy zioga tsy maintsy no entiny. Tsy maintsy mitondra ny zioga io tsika, satria zao misy conflit d'identité ny tanora, na dia fantezaina tao anaty fivavahana ary tsika, fa rehefa tonga ary amin'ilay groupe mitovitovy amintsika, tsy eken'izay tsika hoe tsy hitovy amin'ireny, any ka mora ho an'ny devoly mi-influencer atsika amin'ny ratsy. Eo amin'ny fotoana fahatanorana koa tsika manao découverte be mihitsy amin'ny tenatsika. Ka rehefa tsy mitondra zioga tsika dia
lasa manana fisainana tahaka ny an'izao tontolo zao. Ohatra zao hoe resaka fitiavana ohatra. Raha miteny antsika ny tenin'Andriamanitra, fantatritsika tsara ilay tenin'Andriamanitra efa namolavolana antsika tany amin'ny voalohany hoe ny firaisana ara-nofo dia natokana ho an'ny mpivady. Fa rehefa mikambana amin'ny zavatra be da be avitsika dia lasa ekentsika hoe ka ny olona rehetra manao an'izany ko inona dia za ve zany dia maninona raha manao an'izay. Rehefa tsy mijoro tsika ao anatin'ilay sitrapon'Andriamanitra, rehefa tsy manaiky hitondra ny ziogan'i Jesosy, dia lasa eo ekentsika ho famarinana hoe ka ahoana moa ny ahaizana manao an'izany firaisana ara-nofo zany raha fa tsy miseho masturbe aloha. Lasa zavatra ekentsika ilay izy. Rehefa tsy manaiky hitondra zioka tsika, ty tena zavatra anankiray mahavarinana hoe ohatra zao hoe tsisy olona anankiray zany ka tamin'ny vao nisotro toaka dia hoe ay milay be le toaka tsara za ampio ana. Fa mahatonga anazy mangataka, mahatonga anazy manampy an'iny manampy vera dia satria mba te ho seriseriny amin'ny bandekama hoe voay rakay dekany zany ny atao hoe bandy. Zany daholo ny akamaroany mahatonga ny olona manandrak'andrana an'ireny zavatra ireny. Fa rehefa tsy mitondra zioga ianao dia iny zavatra nekenao iny no lasa zioga amin'izay ho anao avy eo. Potika no avinao satria lasa pandry tatatra ianao. Dia gaga ny fiarahamonina hoe fa ahoana. Dia rehefa avy eo nefa ny zavatra mitranga tsy miseho rebele amin'ny tenantsika isika fa amin'Andriamanitra. Mikorotana lava ny tokantranonao dia Andriamanitra ny omenao tsiny avy eo hoe fa vadinina ary tia nomenao aty Andriamanitra. Nefa ianao ve mba nanontany an'Andriamanitra tamin'ny fotoana apakaranao ny olo io? Misy fotoana rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra dia mame signaliny foana Jesosy hoe tsy izy io fa satria ozy izy ianao hoe on est fait l'un pour l'autre, c'est le coup de foudre. Dia tsy maintsy miditra ianao satria izay ilay tsy misaina no avy tsy nanaiky nitondra zioka fa netikety ny fiatanam-po. Ay rehefa tonga tao an-trano niala daholo ny maquillage tonga dia kivy be anao tsisy volomaso ka ity olona ity. Zany ny zioka miandry ianao rehefa tsy hanaiky hitondra n'ilay ziogan'i Jesosy ianao. Be da be mihitsy ny olona io resaka fanambadiana tena mampalahelo be mihitsy satria tsy te hienonizan'izy tsika. Rehefa tsy mety hitondra ziogan'i Jesosy tsika dia influencen'ny lamody. Tsy tsara kory ny mikarakara tena tokony ataontsika izany satria tsika tempolin'Andriamanitra. Fa io vatanao fehezinao be mifaritra be io ho aniza zany ilay tianao hizelazelana anaovana an'iny. Inona ny motivation anao dia toro filazany tsara amin'izay ve izy mba mitodika any aminao dia mba resy lahatra amin'ny tompo izy. Zany rehetrarehetra zany azafady fotrany hoe vantana be fa tena avy teo mihitsy tsika ny ala. Indraindray tsy zavatra tianao akory fa satria mampidera foatra raha soa dia andeha ampidera foatra koa bobo. Na efa tsy manendrika ianao ary ilay mèche blonde dia mbola hosokosorana an'iny satria ohatra ny manja be ihany. Tsisy motivation zavatra positif fa zavatra hitondranao any fijangajangana. Ary tsy ianao rery no entinao ampijangajangana amin'iny fa ny olona manodidina anao koa. Nefa ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe loza ho an'izay hevian'ny fanafitoinana. Ka raha zanak'Andriamanitra te handroso ianao androany, hitsenan'i Jesosy amin'ny amiran lahatra ianao androany, tsy maintsy miova amin'ny fanavaozana ny saina. Zany ny zioga tian'i Jesosy ho entinao. Tsy amin'ny herin'ny tenanao ne fa ianao manaiky manapa-kevitra dia ny fanan'Andriamanitra manampy ianao. Satria ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy fanahosa ozy nomenanao fa fanamahery. Ary zay rehetra nandray azy dia nomena hery, nomena super pouvoir ane ianao ry tanora, nomena afaka manana discernement ane ianao e. Ka ahoana raha nafantarako hoe izy io raha tsy andramako aloha?
raha tsy mba miaraka kely aloha zay fa za tena samy laza aminao fa be tabe ny olona tsy mila nandalo tamin'izany fa rehefa ambony ny kapasité d'écoutenao amin'ny fanamasina dia mirévele Andriamanitra. Tsy mila anao môlamôla zany, tsy mila anao maniditsidina zany, tsy mila anao mampisehoseho faritra amin'ny vatanao zany hoe ay tsara be ny sorony. Fa rehefa feno fanamasina ianao, iny ny hery hijoronao. Amen. Andao aloha itiaka ohatran'ny frustre be nareo. Alléluia. Inona ny lalana aseho an' Jesosy atsika? Eto ny ziokako sisy dia mianara amiko. Tao anatin'ny fahatanorana ny Jesosy no nanompo e. Tsy niandry Jesosy ho anenika an'izao taona zao satria tamin'i Jesosy ny famatorana ara-panahy tsy misy taonany. Fa izay mangetaheta ozy ny ten'Andriamanitra dia afaka fenoana. Amen. Izay mitady ozy ny ten'Andriamanitra dia mahita. Izay noana ozy ny ten'Andriamanitra dia afaka vokisana. Ka rehefa etaetanao le izy, rehefa etaetanao le ho an'i Jesosy dia aza misabaka ary sy ary. Personnalité anao tsy tokony influencer-ny zavatra hafa ety ivelany. Ok, anao tsy ho isan'ny olona matahotra vavan'olona zany. Ozy ny olona hoe ianao koa tena tsy branché mihitsy, ianao koa tsy mba kolona mihitsy, donc tena tery-saina be mihitsy. Fa za te hiteny aminao fa raha tenen'ny olona an'izany ianao, afaka mitehaka ianao ho voninahitr'Andriamanitra fa tanteraka aminao ny teny Jesosy hoe ho alan'ny olona ianareo. Ary raha izay ny zavatra mitranga ao amin'ilay lalana tena izy ianao dia tohizo. Amen. Amen. Ohatrany hoe verinety foana ity resaka ity fa tsy manina fa tsindriko ihany. Be dia be mihitsy ny olona mieritreritra hoe amin'ny resaka tokantrano zany io, resaka fitiavana io. Tia mihitsy efa tiany anjara dia efiny eo e. Fa ianao ve niera tamin'i Jesosy aloha niaraka tamin'ny olo io? Militsika mitondra zioka dia ny mbola tanora. Ataovy remise en question eo amin'ny fanamasina foana. Izay no mahatonga le hoe mandosira ny filan'ny tanora fanahy. Filan'ny tanora fanahy fafinaretany vetivety. Zavatra kely ohatr'izao, rapidité foana, vitesse foana. Fa mba manana androany, manomboka izao, manana réflexion, manana fiainam-pitokanana tahaka an'izay nataon'i Jesosy. Amen. Reny jerenareo tsara reny star indraindray ny olona be reny hoe za tsy hanona anareo. Ay, re ianona tena manana zao. Dia avy eo niova vady. Premier mari, deuxième mari, tsy mety mitobina mihitsy troisième mari. Dia anao nefa mieritreritra hoe inona zao tokony hampahora zao olo zao. Fa rehefa tsy mety mitondra zioga ao amin'i Jesosy, tsy afaka ny hita fahasambarana zany. Ary ny tena gravy amin'ilay resaka tokantrano rehefa iny safidianao dia izay zany. Faty ny izarahana ka dinio tsara ny olona hifaneraseranao, olona mampitombo ny fiainam-panahinao mifampitarika andeha hivavaka ve? Sa ianao indray no mitarika, sa ianao indray no voatarika andao hijery cinéma, mihinana popcorn. Mila mitondra zioka dia ny mbola tanora. Tsy hanenenantsika zany. Zany ny tena fandreseny. Tadidio fa ny olona tafita. Matoa ny antsoina hoe olona tafita, tsy hoe olona ny réussir financièrement teo amin'ny fiainana, fa ny olona tonga any an-danitra. Sady sambatra tetỳ ambony tany. Amen. Zany ny définition ny atao hoe tafita. Ka aza mieritreritra hoe raha vao tsy manaraka an'izay dia lasa ilikiliky ny olona, dia lasa raha vao tsy manao kolikoly dia lasa tsy tafiditra amin'ity posta eritreretiko ity. Miova amin'ny fanavaozana ny saina. Afantaranao sitrapon'Andriamanitra. Inona ny afantaranao sitrapon'Andriamanitra? Ozy ny teny hoe zay tsara ozy izy. Dia jereo tsara raha ny tenanao e. Rehefa le andeha hivoaka ny trano iny ianao, rehefa le mibirotsaka betra tiany ve le pataloha tsara ve iny? Akasitrahana ve iny? Marina ve iny? Mitaona ny olona hibebaka ve iny?
fa sao dia verinao fa mandehandeha fotsiny ary ianao misy antson'Andriamanitra ao fiainanao izay no mahatonga anao tsy maintsy mijoro satria ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ianareo ny fanasy ny tany fa iandrianiza zany tsika ho fanasy ny tany atolory ny fatanoranao voaloham-bokatra ho an'Andriamanitra amen tohizina tohizintsika ahoana ny fomba anampinanao anampiny fanamasinanao ijoroana atonga anao tanora mijoro tsy afaka ny aharitra ao amin'i Jesosy ianao raha ohatra ka kamo ianao mifandray amin'ny tenin'Andriamanitra satria ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ny finoana ozy izy dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy aza mieritreritra mihitsy ny hoe mandeha besaina be tsy anota tsy anota tsy anota fa rehefa tsy ampy ny tenin'Andriamanitra ianao dia raraka ianao satria ny tenin'Andriamanitra ihany no fahasalamana ho an'ny nofo rehetra io nofonao io ne mila sitraniny marary eny io nofo io izay no mahatonga anazy tsy mitady afa-tsy ny azy foana ary eo mihitsy ilay problème satria filan'ny nofo foana ary ilay filan'ny nofo mihitsy nefa fahavalo ny fanamasina izay mahatonga ana miteny ianao ndraony hoe mijoroa fa aza mizarazara na ianareo ozy ny tenin'Andriamanitra mafana na ianareo mangatsiaka inona ny tokony ataonao ary fenohy tenin'Andriamanitra manana fiainam-pitokanana olo hoe dia miscroll sy mi TikTok lava indrindra ilay TikTok moa dia hay jery toriteny fa fiainany anina sy rigal ny hitanao ao dia mampime amintsika mampalahelo amintsika tiatsika ery mijery ilay izy hoe entina mibavaka mihitsy reto efa tiatsika be mijery ilay izy marina ve zany sa tsy marina mila miova fanavaozana saina aoka ianao ho tena hoe ohatra ny Jesosy hoe tsy nanana mihitsy Jesosy hoe eo ary mba misy compromis kely andra fotsiny fa rehefa ratsy dia ratsy rehefa ota dia mampisaraka anao amin'Andriamanitra rehefa ota dia hitondra anao ny fahafatesana aza diso anjara voatendry ka rehefa mitranga ary le situation dia inona ny atao ozy ny tenin'Andriamanitra ihany ny vahaolana ozy ny tenin'Andriamanitra mandosira ozy izy ny filan'ny tanora fanahy tsy ny teny mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe sarisarime eo ilay izy dia mba manam-pahendrena koa tsy tonga dia miala fa mba mandray kely aloha mandositra mitsoka fa tsy hoe oy ay hitako ilay fitanjana oy mandositra satria ny fahatsapanao iny rehefa velanao mamakany dia volony efa malala tsara stratégiany eo ianao no ohatrany hoe amin'ny anaran'i Jesosy miala rehefa mipetraka mangingina amin'izay ianao dia kitikitiany hijery fitanjahan'olona dia faly ery ianao ny afaranao be da be ny zanak'Andriamanitra voafatitra ny masturbation fa tsy resahany zany fa ohatrany hoe mamenatra be fa androany fotoanany tanora dia mila resahany zany ary tapaka zany amin'ny anaran'i Jesosy ny afaran'ny olonamise masturbe manomboka kely indray mandeha addiction iny ary ny afarany dia loza satria misy fanamanam-bady amin'ny alina ary ny fanamanam-bady iny ampahory ianao iny avy eo dia ianao avy eo anendrikendrika olona hoe tena nasiany olona tsatoka mihitsy tsy mety mahazo vady nefa ianao niditra tao efa naka vady nanaiky anana firaisana tamin'ny fanaratsy dia tonga iny dia amodika anao mijerefa ny nareo karazana témoignage ndreny olona voafatitra masturbation reny raha tsy reny olona reny dia zao foana ny zavatra teneny hoe misy fanamanam-bady izy dia tsy mety tafavoaka mihitsy ny fiainany ka manomboka androany aza mieritreritra ianao hoe nisy namosavy ianao raha sanatria ka misy zavatra tsy mety mipasy mihitsy eo fiainanao fa tsaharo izay hevitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra ajanono ny masturbation rehefa manambady ianao dia vadinao ataovy mampifalifaly ianao fa aza miditra amin'izay amen vandravandra be nareo jerena zany mihitsy ilay izy ka zany mihitsy ilay izy
dia tononiko amin'ny anaran'i jesosy afaka amin'ny fijerevana pornografia ianao, afaka amin'ny masturbation ianao, afaka amin'ny namandratsy ianao mieritreritra hoe kazange mba hisitona zareo ao amin'i jesosy e. dia ozy ny tenin'Andriamanitra mantsy ianao hoe izy aminareo ozy izy no andiva inafo ka tsy ho may tongony, ka aza mametraka ny tenanao intelligent hoe sy hoe mafy be fa zava-panahy io zay andramanao ihany manandefo. Evana tsy ny safidy hoe hinana paoma be da be fa tao anaty tsy fankatoavana anankiray dia rava ny zavatra rehetra no man'Andriamanitra. Androany a ndao tsika hifoa, ndao tsika hiverina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny sioka sain'i Jesosy ho entinao ane tsy ampitondra anao mihoatra izay tsy zakanao izy ozy ny tenin'Andriamanitra. Jesosy te hanafaka anao ary raha sanatria tao anatin'izany ianao dia tsy maninona fa mijorova volombelona any amin'izay manodidina anao mba hanafahan'i Jesosy azy koa. Manana saina vaovao ao amin'ny Kristy, fa rehefa tsy feno amin'ny Kristy, rehefa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe nofo izy dia manohatra ny fanahy, fa izay tarihan'ny fanahy ihany ny zanak'Andriamanitra. Ka zanak'izy ianao tonga eto androany, firy taona nanomponan'i Jesosy ianao, tena zanak'Andriamanitra ve ianao? Fa raha zanak'Andriamanitra ianao dia manaiky ho tarihan'ny fanahy. Amen. Mijoroa manomboka androany a, matotonga aminao izany teny izany, matotonga amintsika tsirairay avy izany teny izany. Dia ho zezy ny tenin'Andriamanitra hoe nalefako nareo ny teny kosa izy mba hanafaka. Amen. Ka androany tsika tsy hanjomotra fa hitehaka mafy ho an'i Jesosy, satria ny fahotana rehefa ahariarinao dia afa-barakany dia voly. Rehefa feninao lava le izy dia mangejanao ao dia mampahory ianao, dia miculpabiliser ianao ratsy, ianao zao. Fa rehefa ahariarinao ny zavatra anankiray, tonga ny fahazavana dia afaka ianao. Dao tsika hisaotra an'i Jesosy dia hivavaka amin'izao fotoana izao. Raha sitraka ao dao hitsangana. Dia tenenao amin'i Jesosy hoe ny fiainako Jesosy a izay mbola andro omenao ahy dia ataoko voaloham-bokatra ho anao. Tsy ho entiko hilibana ny tempolinao hanaovako izay tiako, fa tia ho masina ho anao a. Izaho ilay taranaka voafidy nalainao ho an'ny tenanao. Aoka Tompo tsy hanan-kery amiko izay mety influence ratsy rehetra raha nisy zavatra diso tafiditra tato anatiko Andriamanitra, dia aoka ianao hanadio ahy amin'ny alalan'ny teninao amin'izao fotoana izao. Aoka ny fananao hiasa mahery hanafaka Andriamanitra, hanasitrana ny ratra mpiainako rehetra. Ary raha misy vesatry ny culpabilité any anatina ihany dia ianao Jesosy hanasitrana, satria ozy ianao hoe efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao ireo. Dia mankasitraka fa nanasitrana ny teninao. Dia rainay ny anaranao, tonononay amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy tanora na iray aza eto manatrika eto ka ho diso ny antsonao, ho diso izay ilanao azy. Fa ny tanora rehetra tonga eto Andriamanitra dia tafiditra ao amin'ny volonté parfaitenao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Amen. Mankasitraka pasteur tanora, ataontsika hitehaka mafy be ho an'Andriamanitra. Mahazo toerana ary tonga amin'ny fotoana amin'ny anlorantsika ny fanatitsika, ampifaliana, ampitiavana. Nahitsy ny teny androany ary mivantana sy inona koa mipatoka ny fo any. Mampatsiaro hoe efa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Amen. Ndao izay afaka rehetra hitehaka mafy be ho an'Andriamanitra rangahy sy ramatoa sy ry tanora isany a. Izay fotsiny ve? Izay pe ny afaka atao? Sa efa afaka daholo? Voninahitra ho an'Andriamanitra. Alléluia.
Mitorazy kan Jesosy ozy izy a manery ny sitrapon'Andriamanitra ho tanteraka amin'ny fiainantsika. Dia tena mila mifehy tentsika, mila matsiaro tentsika, mila mampanjaka ny sitrapon'Andriamanitra tsika. Tsy amikery fa miaraka amin'ny fanahy masina. Amen. Fotoanantsika rapitso eto fotoam-pandraisana firaisana latabatra amin'Andriamanitra manomboka amin'ny 7 ety antsika. Ny alahady misy ny toerana maromaro, misy fotoam-bavaka ho an'izay tsy manana fiangonana alena mbola namafiny amin'ny fiombonam-posiny amin'ny fikolokoloana ny fiainam-panahy ho amin'ny fiombonana bebe kokoa amin'Andriamanitra. Dia afaka manontany any ianao hoe aiza ny toerana, aiza ny misy dia apirisiana ihanytsika mba hifankazatra amin'ny tsitoa, mba hiadana, mba atsapa-tena, mba hijery fitaratra isan'andro. Ianao zao isaky mivoaka ny trano dia tsy maintsy mijery fitaratra any tsy maintsy mijery fitaratra ianao dia mijery hoe metimety ve zany, tsy miborotsaka ve zany mibagiako zany sa ahoana zany crop-top zany sa ohatran'tsisy tsy manao topitsika fa ao amin'ilay tena top eo amin'ny topony ilayntsika. Amen. Dao tsika tehaka mafy be ho an'Andriamanitra. Dia tahaka izany koa tsika tsy maintsy mila mijery fitaratra eo amin'ny tenin'Andriamanitra mbatsapahantsika tena hoe aiza ho aiza ny toerana, aiza ho aiza ny tokony mbola amboarina. Ianao raha mijery fitaratra ange tsy hoe mijery fotsiny dia lasa fa ianao tsy maintsy mijery hoe ohatrany tsy metimety zany lokomenako zany, ohatrany tsy metimety zany, ohatrany misy anina kely zany nivoka zany fa aloha amboarina kely na ohatr'izay. Dia mba ohatr'izay ny fiainam-panahintsika. Amen. Ny latsinainy talata, larobia mbola sekoly ahafahantsika trano. Fotoana izay omen'Andriamanitra antsika dia ahafahantsika mandrakariva mandeha amin'izay fitaratra izay, ahafahantsika mijery hoe aiza marina ny tokony mbola amboarina sy tokony ahitsy, ary manaiky mihitsy tsika ny hoe amboarina sy ahitsy. Zay ny sekoly latsinainy talata larobia ry amin'ny Super U. Dia ny radio manaraka eny foana, afaka manaraka eny foana ny radio tontolon'ny andro, tontolon'ny alina ihany koa ao amin'ny 7:9 ny ao amin'ny raha miscroll ianao zany dia mba miscroll sy mistopy eo amin'ilay hoe HVK émission events. Dia ao ianao zany miscroll mafimafy ianao hoe aiza ny toriteny mbola mila mafisina anao hoe mbola tsy henoko, dia ao ianao no mandre famerenana an'izay toriteny. Ary ao misy toriteny maro na ny eto an-toerana na ny any ivelany na ny any amin'ny faritany dia afaka ny hitantsika ao avokoa. Dia inona koa ny ankoatr'izay ry tanora isany? Fampiarana ny sisa, mazotoa mampiatra. Ndao tsika hitsangana dia hivavaka hisotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahafahana mbola manatanteraka sy mbola mamafy atany tsara. Raha eo makasitraka fenonao zay ny amin'ny mbola fahafahanay androany manatanteraka ny fanatitra eto anatrehanao. Misaotra fa mahitsy ny teny, misaotra fa mahery ny teny, ary misaotra fa manafaka ny teny, afaka mampisaraka ny nofo sy ny taolana, ary mbola ahafahanay mandroso bebe koa hatrany amin'ny fanarahana sy ny amin'ny fiombonana aminao, mba hatonga anay ho tonga saina, mba hatonga anay hifehetena tsy amin'ny herinay fa noho ny amin'ny teninao, ary oka tompo hitombo fitiavana mandrakariva ao aminao izay tsiraray avy. Misaotra ny amin'ny fahafahanay manatanteraka ny fanatitra ary ny tena marina avy aminao ihany, ary sombiny avy aminao no ahafahanay mbola manatanteraka izany ho voninahitry ny anaranao. Dia aoka aniry, aoka hitombo, aoka amokatra ao am-ponay tsiraray avy ny teninao, ary ny voangina tompo dia aoka ho amin'ny fantarana ny fanjakanao, ary ihany koa mba ho antitra kasitrahanao zany. Dia makasitraka anao zay amin'ny anara mahery Jesosy Kristy velona sy masina ary manakera avy any Nazareta. Amen. Dao tsika hitehaka mafy be ho an'Andriamanitra, ary hidirantsika ihany koa ao amin'ny fideranan'Andriamanitra mahazo toerana amin'ny alalan'ndia. Ary andao tsika hitehaka raha tsy hijanona ny tehaka tsika raha tsy mahazo toerana mandroso.
paosinareo sa miandry an'le hira aloha zay vao miditra sa hoe miditra zay vao alefa le hira ahoana hira aloha indao tsika tehaka mafy be ho an'Andriamanitra ary a dia hidirantsika ao anatin'izany a fiderahany zany Allez, tiens, comment c'est ça?
Sitsika tehaka mafy an Jesosy. Dao tsika rehetra hitsangana mivoninahitra ny tompo a, izay vonina mandihy. Hey! Raha tsy mahay mandihy anao dia mitsikitsika ohatran'izareo fotsiny dia efa ho an'ny tompo izany e. Ao ary e. Sitsika tehaka mafy voninahitry Jesosy Kristy ary. Tozatsika ny fandizana ao am-po a. Ho an'i Jesosy. Dao tsika aleluia mafy be raha sitrakareo a. Isa roa telo. Aleluia! Sy tehaka mafy an'ny tompo androany a, fa fifaliana ny fiarahantsika eto androany a. Aleluia. Yeah. Afaka mihetsiketsika fotsiny any am-pitoerany amin'izao fotoana izao a. Ao ary, zao ary. Tomirodana ny tontolonao, maizina ny lalanao, manodidina tao maneso anao. Hoe aiza ny andriamanitrao, oh yeah. Aza-mbola kifantitavitra ny story. Namako, you don't have to worry no more. Efa tonga ny getsy adinadinao. Kamako kifa panolalan'is, panolalana. Jesu fera Ao tsika rehetra miaraka. Hey, hey. panolalan'is, panolalana. Sai Jesu mai capacitara. Jesus no demanitra. Lazarus cos'è? Famate farana. Refa tonga ny tompo.
Asika siorakoraka mafy be ho an' Jesosy Kristy irery any eo pitsanganany antsika andao antsika hiaraka. Halleluja, halleluja. Ndao tsika mbola hanome voninahitra an' Jesosy amin'ny alalan'ny fiakofantsika amin'izao fotoana izao. Izy ilay Andriamanitra tokoa, Jesosy ilay Andriamanitrantsika sady izany. Halleluja. Ianao Andriamanitra ilay masina indrindra, ianao no avy indrindra, ianao ilay mahalala ny fonay, ianao ilay tokany eo amin'ny fiainanay. Mankasitraka indrindra Andriamanitra ny amin'ity fotoana ity izay nomenao anay. Ahafahanao indray nanitsy anay tamin'ny alalan'ny teninao. Androany izay Andriamanitra dia misele ny zavatra rehetra izay nampiteneninao androany. Ho tanteraka aminay tsirairay avy. Aoka Andriamanitra tena hoe hitoetra ao anatinay ilay fijoroana maro nandrasanao aminay Jesosy. Tsy afaka no tafajoro nefa izay Andriamanitra raha tsy ampivavaka, raha tsy tafatoetra lalina ao am-ponao, raha tsy mirehatra isan'andro na mirehatra ary izay indraindray Andriamanitra dia ndevoly dia mitady izay ho arapany foana. Fa androany izay Andriamanitra dia hanoka tena ho anao, satria ianao no Andriamanitra, ianao no lehibe indrindra ao am-ponay, ianao ilay tokana afaka hanafaka anay, anitsy anay, anamboatra anay. Ianao anie izany Jesosy, misandraty ianao anatinay Jesosy. Alleluia. Malala kuai hari
eo mpitsanganana antsika asa raha tony tanao raha sitrako dia teny hoe jesosy eo ianao no antom-piainako ilay antom-pisiko mandrakizay ilay manangana ilay mitahiry ahy misaotra jesosy ny amin'ny fitiavanao anay ka mbola nomenao fotoana tahaka an'izao indray zay Andriamanitra fotoana izay ahafahany mianatra mihamanakaiky anao Kristy fantatra efa ny eo an-tongotra ao Andriamanitra ny toerana tsara indrindra aminay eo ilay tsy misy fanamelohana eo ilay tsy misy fanenjehana eo ilay tsy misy ankoatra ny fitiavana eo ny toeram-pahafoizana ho anay tsara ry avy Jesosy ka ianao no asandatra Andriamanitra ilay mpanjaka ny mpanjaka ilay tompo ny tompo ilay atrizay ilay masina indrindra ilay avo indrindra ilay mandrakizay anao zahay Jesosy alleluia asandratony tanao teny mihitsy Jesosy anao Jesosy alleluia 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 tua no mafia mba tsy ovalalana ny fino izay ananako se você mandraona fetsika ny toano mafia mandrakizay tsy mahay mijoro zay Andriamanitra raha tsy ianao no manohana anay raha tsy ianao Kristy no momba anay ary ny tena misy dia milaza fa raha ianao no momba anay dia iza moa no atohatra anay misaotra Jesosy fa eo foana ianao anay tsara ray avy misaotra fa ny teninao efa vonona foana ny anohana anay amin'ny fitariany fa ny anao masina ihany koa Andriamanitra tenao dia milaza fa efa madio raha teo ianareo no eny amin'ny teniko misaotra raha eo taontsika rehetra misaotra an'Andriamanitra misaotra fa tafajoro izahay tsy noho ny amin'ny herinay voamarina mihitsy ny teninao izay milaza hoe tsy amin'ny herina mimpatanjahana fa fanahiko Jehovah raha ary ianao mihitsy Jesosy nefa nyteny fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahany fany masina aminareo hery afahany mijoro ho vavolombelona na aiza naiza toerana nirahanao anay tanteraka aminay zany amin'ny anaran'i Jesosy amen raiso mitsodrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hitanao ne Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ne Jehovah ka hamindra fo aminao ary anandratra ny tavany aminao ne Jehovah ka hanome anao fiainana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina amen amen sarao mifahasoavana fa mifahasoavan'Andriamanitra matoy izao fa mifahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo amen tainy Jesosy tsika rehetra aza tonona ny fotoanantsika raha mpitso amin'ny fitoro maraina eto amin'ity toerana ity ihany fotoana izay anasanantsika ireo latabatra amin'i Jesosy Kristy amen